eo am'izay vaovao mahakasika ny fanomanana sy ny fietrena ny fividianana lolo zay ihany dia andala mpikarakarana ny fividianana rehetra ampiasaina amin'ny fividianana lolany eo anivon'ny seni eto Madagasikara avokoa no atota ny taratasy mpividianana toy ny bilta tokana fitantanana antsoratra izay ampiasaina amin'ny fividianana olona ny vata fandatsaham-bato nampiasaina tamin'ny fividianana teo aloha no ampiasaina amin'ny 9 Desambra 2022 anatanterany ny mpifidy lehibe ny latsabato an'ny fividianana lolo ny Madagasikara. Ny fitaovana ilaina anatotosana ny fividianana zany dia efa eo am-pikarakarana zany rehetra zany ny ity amin'ny CENI ireo imprimé taratasy mpividianana zany dia tsy natao anyvelany tsony zany ny fanotana azy fa eto Madagasikara ihany dia ny trano pirity-pirenena no miantoka an'izay fanotana zay ka ny bulletin unique ho ampiasaina ny taratasy ohatran'ny hoe ny PV sy ny feuille de dépouillement et de pointage zany rehetra zany dia efa eo am-panotana azy amin'izao fotoana izao. Io moa dia araka ny fandaminana aty amin'ny senita tsy dia anahirana loatra ny fanaparitahana azy rehefa avy eo satria eny anivon'ny district misy ny ifotoera mpifidianana le centre de vote misy ny bureau mpifidianana hiasa amin'ny 9 ny volana Desambra io any no anaparitahana an'ireo fitaovana rehetra ao anatin'izany zany ny imprimé électoraux rehetra ilaina tsy misy ny hoe andeha any amin'ny commune sy ny fokotany rehetra ohatran'ny amin'ny fifidianana andraisan'ny daolobe anjara fa eo amin'ny district zany ny farany lavitra indrindra andehanan'ireo le fitaovana ilaina amin'ny fifidianana. Ny fitaovana lehibe moa zany ataoko hoe fitaovana lehibe dia ny vata fandatsaham-bato ny urne ny isoloir reny dia efa misy any toerana tsy mamorona vaovao tsony ny CENI fa ny efa ananana mbola azo ampiasaina mbola tsy simba voatahiry any amin'ny district tsirairay any amin'ny commune any zany no mbola ho ampiasaina. Ny mbola ho taterina zany aparitaka ho za teo dia le bulletin tokana rehefa vita ny fanotana azy avy any amin'ny imprimerie nationale dia alefa amin'ny ohatrany amin'ny district tsirairay zany manerana ny nosy.